fotoana ny tantara eto amin'ny RDA. Atolotry ny malaimisaraka groupe-anareo zao ary ny fizarana voalohany amin'ilay tantara mitondra ny lohateny hoe SILAKINIAINA dia ampeny ny toko Gérard Rabemanantsoa na Itokina sy Landry Steven. Novelomy Saloy, Tsiry, niaraka tamin'ny Ray, Tovo ary Ainasoa. Nandray fiosonana Totosa, Tovo Andriambololona. Studio ny Brod. Tendrio? Efa mba neritreretin'ilay ihany ventoy ilay resantsika maly aliny Le resaka hoe ahoana moa zay ry lanja? Ela koa Manino? zay ho atao anaranjanantsika atao kiboko ty re Ay ve. Betsaka loatra koa nge ny resaka ifanaovantsika rehefa alohan'ny atolotra an'izao ka zay mahatonga namanontany zay koa nahatonga le izy adiniko. Nianao koa mantsy to tsy mba lany resaka izany mihitsy ko. Efa imbetsaka kosa angekisika no ny resaka mahakasika an'izany fa tsy voamaly akory. Ny fotoana mantsy ty mandeha ihany ka sao apotomody vao eritreritra an'izany. Marina aloha zany Sady raha arak'ilay DPA dia afaka roa volana eo zany no tokony hiteraka. Zany hoe afaran'ny volana Jolay izany. Zany? Ny kojakoja rehetrarehetra ilaina sy ny akanjo kely mafatifaty moa efa mba nahangona maromaro ihany tsikako. Tsy androko sahady zany ny atongava amin'ny fotoana anaovany andreoko. Fa marina daholo ve zany lasaindry teo zany nefa aloha e? Ie, io ndray ela. Ay, fa ty lokona akanjon'le zazaka dia tsy nanaiky mihitsy ianao raha tsy natao mavokely ny atsasamanilany ko. Ny tsongolohana daholo izay mety mavokely rehetra tao amin'le fivarotana akanjo. Marina e. Ka sao dia adino laza fa vavokely anie ilay zanantsika voalohany e. Eny e. Zay eo ihany fa verenako amin'izay ilay resaka anarana teo ka. Misy anarana izay efa masaka ato an-tsaiko fa ny avy amin'ny lalo mba tiako hoeno e. Eny e. Efa ela ihany aloha ny eritreritra ka zao ny eritreretiko. Ny fanampina anarako tendry ny avo dia ny anao nomena lanja dia ny eritreritra hoe maninona raha asiana hoe nomeny avo ny fanampina anarany e. Nomena avy aminao, ny avo kosa avy amin'ny ahy. Sady fanomezana lehibe avy ao ambony koa nge io menaky ny aintsika io e. Ka ahoana? Tianao? Ay e, tsara kosa. Tiako loatra. Voateniko zay ny dia lazao indray ary le ao an-tsainao ao ary e. Ny avy e. Tena mifameno tsara amin'ilay nomenina teo ka. Zany? Zany hoe fanampina anaran'ny faharoa SILAKINIAINA. Mbola vitsy-panana nefa miavaka e. SILAKINIAINA. Andria maefa nomeny avo SILAKINIAINA zany? SILAKINIAINtsika. Tena tsara k'i zany Eo aloha meko ba mamikely sady mipoaka be mihitsy izany malalako isan'izany. Inona indry? Dia inona SILAKINIAINA? Inoko fa tsapandry tsara mihitsy mba mamikely ny papa indry SILAKINIAINA na dia mbola ao akibon'ny mamoazy indry Ay, tsapanao ve izy teo? Ie. Nibitaka ery ilay anjelikelytsika kia. Tareo amin'izay ary aloha ny fotoam-pivavahana dia atory amin'izay tsika avy eo e. Marina zany. Ny bakelin'ny papa ty toa ohatry ny tsy farana koa. Ndry koa zany. Ary mba aiza foana ary tendry. Efa mihoatra n'ireo tokony hatongavany manko izao. Sa mbola lasainy amin'ny hopitaly?
Nefa toa tsy nampilaza. Ay, izay kosa angamba ka. Ay, tonga malalako. Iany kia. Ie, io efa mifinosiko mbola tapatra ny sakafony lahy. Saika iandry anao ihany nefa efa natsiarinao na dia naleo tonga dia nihinanako. Tsara ina aloha tonga dia nihinana ianao e. Manjary matin'ny hanoanana enge nareo mianaka raha mbola iandry afoana e. Hita ho sady papa ela be. Miala tsiny tokoa fa adiniko ny laza taminao teo mbola nandeha nitsidika ny dadatoa teny amin'ny hôpitaly mihitsy mantsy za io zao. Ay, efa azokazoko an-tsaina ihany ka. Fa manahoana aloha mivady malalako izay tsy nangina rery tato ve? Tsy mangina izahay papa. Za SILAKINIAINA kely ngeno ato fa tsy hoe za rery tsy akory. Any moa SILAKINIAINA bebe raha teo nandalo teo arivariva iny. Efa mama tokoa nge ka neveriko fa tonga dia hoe namatana taty te ilaza aminy manko hoe tokony mba makaty amin'izay izy fa hitako mampalahelo sady vizaka mihitsy ilay vadika manenjika ny asa madinika rehetra ato. Teo tokoa izy fa nitsidika fotsiny tsy nahandry anao izy fa nisy tomobilina sendra nidina tampoka izany hono naka ny tanàna dia nanararoatra nidina izy. Ay, moa mbola be dia be koa izany raha tokony alaminy ihany izy raha teo teny amin'ny hôpitaly foana. Ary aza manahy koa moa ianao ve fa nilaza izy fa hipetraka aty hanapetrika amin'izay manomboka amin'ny herinandro sady efa tena mampalahelo ahy mihitsy ianao mikiry manao raharaha io foana. Amin'izay mandahy mafy ery amin'ny hoe angalana mpanampy. Ianao sanatria arary eo nge ny tena ho atahorako sady tena tsy ho zakako raha sanatria misy izany Aza manary ianao fa nivadiko angeny karakaraiko fa tsy hoe izy akory Eno za kosa ve mota dia avinao hipetraka fotsiny fa tsy mba hetsiketsika mihitsy. Nefa ny sasalamba sy mipasoko efa naramana olona daholo. Eno na dia izany kosa azy Tendry tono sahady. Ie. Ary toa hafahafa be nge ny fahitako nendrika eo izany sany izy tsy nilamina ny tany ampiasana. Tsy misy olana any ampiasana ka. Fa nisy iny ianao koa mampitaintaina. Losangery lanja Fa nisy inona? maty tamin'ny 5:00 teo nge hono dadatoko tojo nilaza an'izany tamin'ny telefonina tany ampiasana teo. Ahoana tsara. Izany Fa inona hono nitranga tany toa hoe nidelira be tapoka hono izy nandritra ny 15 minitra teo. Avy eo dia tsy niteny intsony fa nitsipatsipaka. Inona fa efa nanary aina ka izy. Andray. Nefa nge dia efa tsy dia naninona firy intsony izy za tany amin'ny hôpitaly ariva iny Andray. Dia aiza izany izao ny razana ka? Ariva teo ihany hono dia efa netindry zareo nidina any an-tanàna Loza koa izany. Tsy mampandremeloa marina raha fahafatesana. Enjany Mitraka foana re. Ekena fa mafy nefa izao ny lahatra. misaotra kia. Eny izany ve nisy fatohanana intsony ianao tany ampiasana tany? Ary maninona koa ary tojo raha mba taty amiko aloha ny andro dia avy eo za mampitany aminao rehefa tonga taty an-trano ianao. Efa vita re iny ianao koa ve no tairiny amin'izany eo Koa zanga moa maninona so ihany azy izy fa taty amiko ny antsoko. Dia ahoana izany ny fandaharam-potoananao? Tonga aloha dia nalaky nangataka congé tany ampiasana alohan'ny nodiko teo Ay. Nolazaiko mantsy hoe anadahan-dreniko izay tena hoe nitaiza ohatran'ireny zanany nateran'ireny io namoniny aina io. Ay kosako. Dia raha pitso maraina izany ngetrika dia anainge. Tsika fa mazoto hoany nga ianao Ohatry. Fa ngary ny fanantanterahana ny adity misy hoe vonona sy tsy vonona izany mba hafa koa izany fanontanianao izany ka. Za kosa aloha tsy hijanona rery ato Tsy izany nge no tiako tenenina
Zarako azy ianao makany fa ny avy-zanana mety ho azonao avy ihany no mampanahako. Sy Fa horiana raha teo no atondia fa tsy hoe fiala-tsasatra ka sao dia ho reraka fotsiny ihany ianao amin'ity kibonao tiako. Fantatrao koa ny lalana atao dia-tongotra iny le miditra makany an-tanàna iny fa tsy tonga ny tômôbilina mihitsy iny. saina tsy anan'ny ankizy amin'ny bisikileta re. Efa hitan'ny olona kosa ve ty kibe ako ty ka isany mbola hampanao raharaha be ahy eo. Sady mba manotrina koa re. Na dia hoe amin'ny mahasolondrainao azy fotsiny aza ve. Efa ela raha teo koa tsika ny tsy nidina tany ambanivohitra. Eny ary tonga dia homakomany izao daholo ary izay entana rehetra tokony hoentina any fa vao maraina mantsy izany tsika dia hanainga sao dia tsy hahatratra zotra voalohany eo fa ampianao kosa aloha fa tsy mahavita miondrikondrika be eo eno e. Dia mamangy amin'ny fahoriana ry sery tojo mahereza fa izay no anjarany tombon-dalana koa ny azy fa na zana se samy tsy maintsy mbola ho any daholo. Tsapako loatra ny mahazo an'izay satria efa nilalovako ny ohatran'izao izany hoe namoy iray niteraka izany ary tsapako fanindroany indray izany ankehitriny. Dadatora teo efa niraisiko ohatran'ny ndraiky mihitsy ndraiky izay nafoky tsy fidiny tamin'ny fahazazako sa indray moa raha lahako foana na tsy nisy azy izany averiko ihany izany na dia efa vita teo aza ny famangina ny raisana tamin'ny fianakaviana marina izany rotojo mila mitraka koa tsika ho an'ny anto eny misaotra ry izy mivady mafy izao ary tena tsy napoizina mihitsy ange maliny idirany hopitaly iny nge izy mbola tena natanjaka be mbola nanao raharaha tany an-tsahatany azy izyko mbola naka vilona sy nanao raharaha sy ny sitsy nitolakandrony iny nefa toa nando raha be ohatra nahazo azy farany iny ka izay nge napiditra hopitaly azy ny volana vitsivitsy lasa izay tena tampoka ihany na zany na tsy zany aza ny fahalasany satria efa niasa lama ozy ny dokoterako tsy ampy efatra alina akory izy ny teny amin'ny hopitaly dia iny maty iny ange enjana indray tanàna aza tsy nentin'iny hoe lasa raha mily eny atahoana fa efa izay no anjarany ay tokoa moa efa fanindroany tamin'io izy niditra hopitaly tao anatin'ny 3 volana no io areti-po io ihany raha araka ny lazain'ny dokotera dia areti-po efa lalipaka ny navo azy nge izay no antony nampandoha raha be azo ohatran'ireny ary io ihany nitarika ny fahafatesany tena mila mitandrina ihany amin'ity fihetseham-potiana dia maro aza ny zavatra tsy ampozina sy mampalahelo amin'ny fiainana marina mihitsy izany teninao izany ary manahoana tokoa aloha ny entoa ao izao mbola tsy tafahoana manokana tamin'ny mihitsy mantsy izay fa le famangina teo ihany no nifakahitanay ny mpamangy koa ty tena nifanesisesy be mihitsy ko eny tsy mahagaga raha be dia be ny mpamangy satria amin'ile asan'ny dadatoa le nampianatra taloha io teny amin'ny hopitaly ihany nahitako azy latsa-dranomaso fa rehefa taty an-tanàna toa tsy mbola tazako ny tomany izy izay tany amin'ny takona angano tsy haiko dia ampiseho aminay koa ngamba izy hoe mila mitraka foana vehivavy mahery folo raha mamy iny tsy tiany alahelo koa ngamba izahay sy ireo zavikeliny dia izay ny tsy nitomaniny eo masonay nefa mahaolana bavika aza tsy efa impiry ny famonjena teo safotra tamin'ny ranomaso le hoe anabavinao tena napetsika be ny areti-pony noho ny fitsoahana anara-dehilahy iny ve izy indrindra izany kanefa tamin'ny fahavelony tsy nenony fa nilozany nanaraka n'izao vadin'olona rehetrarehetra izao aleoaloha mipetrapetraka eto an-davarangana eto ka mba makamaka rivotra kely
ny ao an-trano koa toa hiboka be foana amin'ilay misy mpamangy. Nanefitra sasany koa aza mofeny olona daholoko. Tena hafa ihany ny rivotra ty ambanivohitra. Tsapa ihany hoe madio na dia mifangaro fofonjezika tampoka izany azy indraindray. Ary ndry efa elaela ihany nahatsikaritra ny tsiramatoa somary lehibebe nijoro etsy anjoro tokotany itsy teo a. Toa mangatamaso aty andavarangana aty izany foana ity izy. Rehefa mijery any aminy efa dia mody ahodina ny masony. Sa ve izany diso tombatombanany? Sady ireo olona hitako namangy niaraka tamin'ny teo efa lasa daholy. Sa mety mbola misy olona andrasany? Madame Lanja? Oay, ay ve tojo hoe ataovy hoe lanja fotsiny rehefa inona ary timika madama ity e. Mialatsiny re raha somary nanaitra anao. Hitako nitsamboatra mihitsy mantsy ianaoko. Tsy misy tsiny ka tsy izany ho ary tojo fa nisy rama ndry. Fa lasa aiza koa ilay raha matoa teo. Tena tsy hay hoe ny anatsimo sa ny anavaratra. Nefa saika ho anontaniako antojo sao mba fantany hoe izy iny. Nisy inao izay ianao? Tsy nisy inona ka. Fa ina tokoa aloha no tadiavan'ny tojo ahy e. Ny farany eto mbola naka-toerana atsy amin'ny olona vangiana atsy e. Zaho moa nandeha mivoaka kely fa nanepitra be ny ao dia nampitondranty an'ity fanalahidy ity. Ay. Tonga dia makenesa hono any an-trano mba hitsotsotra na akaina kely aloha e. Izy mbola tsy fantany na ho tafala aloha ao na tsy. Ay. Sady lasa mandrivotra mangatsiaka izany koa ny andro. Misaotra tojo a. Tsisy fisaorana Madame Lanja. Ndeha hidina amin'izay ary aloha Azafady kely angery tojo e. Sao dia hitanao tokoa hitendry. Hitendry? Ay. Niara-mipetraka tamin'ny toeran'ny vangina ihany izy teo fa toa ohatry ny voaka ihany ko. Sa mety nakao an-dakozia nga? Za kosa aloha tsy mahavita amin'ny sisika eo ka. Fa raha sendra hitanao nge izy dia lazao hoe efa ny an-trano sao dia sahirana hitady eo izy. Eny re. Vita ihany iny lesy fandevenana. Ray alina ihany ny andrasana. Voasitrika any amin'ny toerana misy ireo razambeny izy iny e. Toerana izay tsy hipetrahany mandrakizay fa toerana iandrasan'ny fitsakana ny tena maty ihany. Mbola haritra firiana ty marina moa izany nareo e. Raha fakapito izany hoe amin'lahady izany izay no mieritreritra ny hiakatra e. Ay. Mba manana roatra mivoaka sy maka-rivotra kely aloha e. Marina izany. Sady 3 andro koa nge ny congéko e. Izany hoe mifarana rapito sabotsy izany. Dia alahady moa ny ao am-piasana tsy miasa ka amin'io izao no mieritreritra ny hoe hiakatra miaraka amin'ny mama izany e. Ay. Sady lahy marina efa ela ny tsy nandalo taty a. Efa lehibe daholo nge lesy reny sipa kely tamin'izany fotoana ireny e. Ko raha tsy inona lesiko mbola hitady sipa ihany nefa ny tena azy te efa ora ianaka. Mba vazivazy fotsiny ny hafa so takalazay lahany amin'ny lanja eo. Ary se ty tena tsy miova mihitsy amin'ny kiany ihany io a. Mba asiana fimezana koa lesy indraindray ny fiainana. Ary lasa iza tokoa aloha lanja e. Toa tsy tazako mihitsy nge izy na tamin'ny tolakanto teo na teny amin'ny fandevenany. Ie, na mama koa aza toa tsy tazako teo mihitsy ko. Mety efa any an-trano ngamba izy mianaka ka. Mody marina amin'izay raha aloha lesy fa saiko alamin'ny zalahy eo ireo fitaovan'ireo a. So koa ifanehitra amin'ny toa tiako. Le tiako tsy. Zany dia hita tenenina mafy be eo. Marina izany.
Laza fa tsy nahazo aina mihitsy izy tamin'ny atoandro teo dia naleoko nanaraka azo nody. Izay nantony tsy nahafahako nanatrika ny fandevenany. Fa tsy mahazo aina ahoana ha? Dia efa manahoana zany izy izao? Tonga dia mekara rehefa makamaka anao ambony fandrinao izy Zaho mbola mamahana kely an'ireto vorony reto vetivety. Eny are. Fa naninona koa ary lanjy zany. Lao jerena ato mihitsy. Nanahoana tsara hoe ianao zany ry lanja? Dia tsy azoko tampoka teo any haiko e. Hitanao tamin'ny pastera nanomboka nandray fitenenana iny ohatrany hoe nihidina be zany ny kiboko sady mavesatra be. Tsy haiko hoe naninona e. Tsy nahazo toerana nipetrahana nga ianao sa nanao zavatra mety hoe nandreraka? Sa sao dia mba nidiran'ny rivotra kosa e? Za efa nisy nanolotra seza manokana mihitsiko. Tsy hitako izay hoe zavatra nandreraka nataoko teo. Za mipetrapetraka fotsiny ko. Dia mety hoe inona ary zany Sa mety hoe rivotra araka ny teneninao ngambe. Ny andro radio koa moa mandrifindrivotra izay ihany. Fa na zany aza efa nanao akanjo mafana ihany ako. Maka aina tsara aloha ianao ka. Ty aloha reto sotroiny rano mafana. So mantsy nidiran'ny rivotra tokoa dia mila zavatra mafanafana. Dia inona zany ry mama anao tao Tsy efa mba azo ve tamin'ilay nisorana diloilo teo e? Tsy dia tsapako nisy fiovana aloha e. Toa mbola mavesatra be foana azako. Tsy maintsy makena amin'ilay niresahako andry teo ihany zany ry lanja. Iny koa ny vahaolana akaiky indrindra izao. Fa resaka inona zany lazainareo mianaka zany Amiko ilay izy ary tendry tsy misy olana fa nevitra fotsiny sisa ny andrasany. Fa momba n'inona zany ry mama? Misy mpanotra mahay izay ery andafavaratra ery e. Efa niresahako alanja teo ihany zany. Mpanotra? Razana mangazay anarany. Renjaza tena mahay io Ko maninona moa raha mandeha eny dia amin'izay mba hitany hoe inona mahatonga lanja tsy metimety e. Tonga dia mandeha rapitsy maraina dia jereny izay tsy metimety amin'ny fahasalaman'ny lanja. Ny andro manko efa manomboka mihamaizina ko. Lanja raha teo koa efa nilaza fa efa nisy fotoana nareo nanatina nyrenireny jaza reny tamin'izy nandosona lolo lava tamin'ny 3 volana voalohany tondrany vokako. Ka maninona moa raha iny efa nahazatra iny ihany no andahoana tono antsika? Ka iandry raha kapitsy ve zany vao hitady vahaolana nefa izao any mila fitsaboana ary tendry sady ny raha matoa fandehanantsika iny koa aza ato hoe lasa nampifanazana nge. Tsy misy tokony hampanahanao anie ny anamrazana manganaka e. Zany ve? Renjaza efa zadra raha zany. Zany raha matoa zany ange nampiteraka an'ireo vehivavy rehetra tetỳ amin'ny manodidina tetỳ e. Indrindra tamin'ireny mbola saridalana be reny taty. Efa mataonana izy nanao an'io asa io tetỳ. Salama tsara dolo aloha izay nampiterahany hatreto. Afa-tsy hoe ireo tena sarim-piterahana ngaka tsy maintsy namonjy hopitaly. Kanefa ny hopitaly tsy misy raha tsy hanalavitra beko. Maharitraritra mihitsy ny sarety vao tonga any. Na makana andrenivohitra mihitsy aza ny sasany koa. Dia ahoana zany ny hevitra ry tendry Fa aiza misy an'izany raha matoa zany nefa e? Aleo rapitsy maraina nareo etiko eny e. Na rehefa andeha asa maraina iny tojo dia andrasinareo eto. Mandalo eo mantsy ny lalana e. Eny ary mama. Orizy mianada. Mba ndriny kely ange le varavarana any tany any e. Atorony tranondrazana manga zany nareo? Eny sy azafady araka le fanilazako an'se teo dia mila makeny zay fa tsy mbola ny tsara ihany ny amin'ny lanja e. Andao ary efa nivatsy diloilo efa nividy zay maly ariva nansorana ny kiboko ka. Setiko moa zany efa 3 anaka sahady zay ty afaka kelikely vao mba hanana anankiray
nefa dia telo taona monja nge ny elanela taonantsika mandeha marina ny fotoana. Za kosa angelesy kely dia nanambady. Hitala ihany moa tamin'ireny tsy fahaizako tany am-pianarana ireny dia naleoko nanambady. Mo fambolena sy fiompiana raha teo ny hitako hoe manavanana rehefa avy nanaraka an'ireny fiofanana ireny dia izay ny antony diko taty. Aleoko mikarakara tanindrazana ihany koa. Sady nijery any lanto fa sao dia lasa andry zalako. Iza kosa letsy hitako ny anareo tokoa moa izany ty efa ho tonga vahiny keliko. Firy volana marina moa izany sisa ny andrasany. Raha araka ny dehibe aloha dia tokony amin'ny faran'ny volana ambony any ho teraka. Izany hoe amin'ny faran'ny volana jolaina mety ao rindrina kelan'izay fotsiny satria zaza voavoalohany. Afaka ray volana sy tapany mahery kely eo nge izany sisa izy mivady. Miomana amin'izay lary tendry fa hitaiza izany raha izany dia tokony hoe aka fiofanana kely any amin'ny se ange izany za aloha tsy manino sera teo efa azo atao hoe manandratra kefa amin'izay fitezana izay. Nareo lahy tokoa. Ny fitezana koa nge everiko fa samy manana ny hita fa mety. Mandeha ho azo koa nge io izany hoe alaina amin'ny lamina fotsiny. Efa tonga kaitsika varian-dresaka fotsiny. Ry trano fahaefatra amin'ny tafo-bozaka ry ilay izy. Hitanareo ry io somary miatakataka kely amin'ny rehetrarehetra io. Io misy varavarakely miloko mena efa vazibaziky ve izany ary tojo? Io indrindra. Izay aloha izy mivady fa mbola maikamaika kely koa. Eny misaotra lesy dia mazotoa ary lahy izany mazotoa tojo dia ahoana izany ry lanja? Eno tsy ahony lera zanamanga fa lasa mivoaka ny vo elaela teo raha ny filazany letsaka izy milalao etsy atokotany etsiretsy. Nefa mahagaga na ahoana ary izy tsy mifanena tamintsika dia tsy hotsikary tojokoa ve nefa raha mifanena tamintsika izy teny an-dalana ka. Nga mora hoe lasa mivoaka izy dia voatery hoe tamin'ny lalana nandehanantsika iny nandehanany asako sady fotoana fandehanan'ny olona any an-tsangy izao mety hoe lasana izy. Eny izay ngamba. Dia ahoana izany ny hevitra iandreto sa hiverina any an-trano aloha? Andao aloha hiverina any an-trano ka ilay trano koa ny tsy dia hoe lavitra be manakoriko hoe andreraka ka izay faharerahanao izay indrindra nge no atahorako ka tsika kosa ve dia hitanaka andro fotsiny eto nefa tsy fantatra akory izay hiverenany sady akambonina akanjo mafana koa fa taonanjombona tampoka teo ilay andro ka efa sakao entiko ihany ilay izy fa diniko teo ambony fandrinao indray. Ka andao ary ho gaga izao mama mahita hoe niverina sahady tsika. Ka dao ahoana ariko. Ary toa miverina sahady le retsy sa tsy tratranareo tao raha zanamanga? Toa hoe mbola nisy dina lehan'ondry mama dia naleonay lonono dia rehefa kelikely indray miverina ko. Mety mbola lasa natsangambe. Mety ho izay mihitsy mahavoazy iny koa ange vatoko boribory fa ahoana? Izy dolo no misahana andro asa mandrara madinikena tanàna na any an-tsako tsy vady zanaka mba hanampy izany ve? Eny reo zafindraha vaviny ireny mba manampy azy rehefa tsy mianatra iny. Fa nga tokoa moa izany izany ramatoa izany efa maty vady sa tsy nisy nakavady mihitsy ve izy? Aiza kory se dia hoe tsy nisy nakavady nanambady izy ka fa toa hoe saraka. Efa tany amin'ny tanindrazan'ny lehilahy mihitsy aza nge izy no mipetraka ohatrany hoe tany amin'ny faritra lavitra tany nga hono vohevian'le vadiny. Fa toa hoe tsy nentina zaza hono kanefa efa taona maro mivadiana dia izay ny tena antony nampisaraka azy raha niresaka henoko enjana koa izany
Mampalahelo izy raha izandry mama. Tsy efa 20 taona teo izy izay nitany amin'io vadin'io. Mety nijaly izy angamba tany raha nifandiniako azy. Ahoana ry mama? Satria tamin'izy miverina tena lasa kely dia kely. Tena tovovavy tao anatin'ny atsaratarehy mantsy rarazana manga nanaraka ny tovolahy tamin'izany io ko. Anisan'ny nampitsiriritra an'ireo tovolahy teto tanàna mihitsy mibika aman'endriny. Izany a? 12 taona teo eo angamba raha tsy diso nikajoko no niverenany teto indray e. Dia izy lasa renjazo io ankehitriny. Fa ny tena tsikaritro fotsiny ho ady lasa tsy nazoto ny angona intsony izy hatramin'ny miverenany tany e. Kanefa ny ray aman-dreniny aza dia olona tena nahery fo tao am-piangonana. Fa naninona ary? Tsy hoe mitsara azy akory raha mitena an'izany anaka fa zavatra mba tsikaritro fotsiny izany a. Mety hoe nieritreritra angamba izy fanengaran'Andriamanitra raha nandinika ny lalam-piainana ry mama. Mety izay angamba ho a. Ny vadina ndao ny taranaka andimbo tsy mba nisy mba ataovy amin'ny toeranareo kosa nge. Mafy tokoa aloha izany hoe tsy mba misy taranaka andimbo izany e. Izay eo ihany fa efa masaka reto vomanga sy ny saonjo fa minana aloha nareo dia tolakandro indray miverina e. Ay. Ao, hoano aloha. Andro vary sosoa kely ho an'ny lanja no sady afaka ataony tsindry sakafo koa avy eo e. Marina izany e. Misaotra amin'ny fikarakarana rery mama. Tsisy tokony hisaorana izany e. Izy indray ary no isahiranako eto raha tsy ny zanako e. Io kosa kafa efa misokatra ny varavarany ko. Eny tokoa. Mety efa misy olona izany ato. Aleo hoe manao ody. Ody! Aiza olona? Njany tokoa fa misy olona midina avy any ambony rihana izany ary tendry a. Manahoana ry anakisany a? Manahoana ny eny be a? Mandrosoa aloha ato amin'ny eny be razana mange. Mety nareo izany le hoe nitady ateo any keo maraina. Izay tokoa nitady anao tetoko. Izaho aloha nitendry dia izy kosa no lanjavadiko. Ay. Tohatra ny efa hitako ny ity ramatoa ity e. Hoe. Fa tsy tia ve ilay ramatoa be nandinika tary amin'ny famangina iny? Ie, tena izy mihitsy ity. Iny saron-domenamena misy saron-rozy fotsy ny tena tadiavako azy. Efa andalana noverina nakaty an-trano aza nge zany ny fanena taminareo tery ambony tery e. Tsy fantatro fotsiny hoe olona avy nitady ataty nareo ko. Fanena taminay o. Nefa za aza tsy nahatatito hoe fanena tamin'izany kory. Sady mety hoe tsy ireny fitafy ireny ihany nanaovany teo. Sa mety varin-dresaka koa ngamba izay. Raha niendrika ao tovolahy. Eny tompoko. Toa tsy dia vahiny amiko troniko. Tsy zanaka ranety tsy ambotsinanana moa ianao. Ie, zanaka ranety lamatoa ka. Nandevina ny dadatora mily no tena nidinanay taty. Fa sady mba mananaroatra mamangivangy fianakaviana sy mijery tanàna fa elaela koa tsy taty e. Ay kosa. Ary inona ary tia mahazo an'lanjy e. Tolo izany mandinika an'ilay olona fotsiny fa na ny fiarabana aza atao tsy valiany hatramin'izao fa ahoana ary. Tena tsy nisy nanapotikoa aloha inazo andramily iny e. Izy anefa mbola tazako tsara nanao raha teny atambaro maly nidirany hôpitaly iny e. Eny e, efa tsara levenany ino maty. Ary to de variana be ho madama kely landry zany e. Ay, azafady indrindra re. Misy malasa kely ny saiko fotsiny. Efa miandryandry eny fahitako andramatoa kely landry zany e. Ka ina ary hono no atondianareo mivady. Misy tsy metimety.
ohatra ny misy zavatra tsy azo azoko izany koa ato amin'ity trano ity. Tsy haiko hoe inona. Efitra roa ambony ambany ilay trano dia izy irery izany no mipetraka ato. Izany no nilanja azy. Manontany ianao nge ilay olona e. Oay, azafady rery nenim-piarasana manga. Ahoana tsara ho ianao? Manao tsy metimety nga ho azy ato izy e. Tsy haiko azy e mahazo ary nenim-piarasana manga fa tsy azoko mihitsy ny haiko a. Ohatra ny hoe midina be izany ny kiboko. Eo zako e. Va ao aloha iny ambonin'akanjo iny dia midabo eto amin'ity farafara ity e. Efa nivatsy menaka nareo a. Le tilohilo vidiana ary tendry a. Aiza moa no nasiako azy teo. Reto ka, reto. Aleo ngamba zay voaka kely aka-rivotra kely ao tokotany eo dia nareo mikaraka reto sa? Maninona koa re raha mijanona eo e. Ka feram-behivavy nge ny eto e. Aleo aloha ahy voaka kely mihitsy. Ao akaiky ao ihany fa raha misy ilanao a. Feram-behivavy ahoana koa e. Zay e. Lasa ihany izy. Asindroto hoe ty akanjo ty. Alolo hoe sorona mihitsy ty velany ty fa manelingelina ka. Zay. Dray. Tena nidina petiko izany kibonao izany a. Zay ny tsy nampahazo ainanao io ko. Ahorona milamina fa tsy haninona tsony io avy eo e. Ary iny ny menaka amin'ny loko volontany ampiarahanao amin'ilay diloilo iny sandry nenim-piarasana manga. Menaka mafana ty e. Fampiasako hatramin'izay amin'izay mihoatra ato e. Zay tsy dia ela ka manao ahoana amin'izay ary ndriko izao. Tao tsapako ny amaivamaivana izany tokoa ny tenako izany. Ainga ampiasa kosa ilay otranao a. Dia efa dio ny manao zavatra mety handreraka. Eny re. Efa akaiky mihitsy mantsy raha nitsapako azy teo ko. Mety amin'ny faran'ity volana ty ihany azy io no teraka raha izao. Faran'ny volana hono nefa ny depi aminy laza va tokony amin'ny faran'ny volana ambony. Tena azonao antoka ve izany ry nenim-piarasana manga? Tombatombana ihany ny aka nefa zay no hitako tamin'izany tsapa azy teo e. Ay. Tendry a. Tendry. Midira amin'izay fa efa vita ny feram-bevavinay e. Yo. Ay, dia nanahoana? Manahoana ny fahatsapahanao ny tenanao zao? Sa mety elaela vao mahatsapa fiovana ve? Tsy maninona tsony ka. Ay kosa. Tena maivamaivana mihitsy. Tsy sahala amin'ilay tany vao tonga teo. Ay, ka zao hoe alohan'ny sarahana neny be dia andraso. Ty mba misy asa tanana kely tamin'ny nanampiana ho anahy ty. Tsy fomba ny mandahasy tanana ka dia misaotra re anaka. Engane mba ho tonga faingana ny vahiny kely e. Dia misaotra indrindra ry nenibe mirary soanao indrindra nenim-piarasana manga. Mandra-piaona rery anakisany eo. So adino le ambonin'akanjonao a. Eny tokoa. Sady nenangatsika koa izany andro izany a. Nanahoana amin'izay ianao ry lanja? Efa tsy maninona tsony ry mama. Kosa. Tena mahay tokoa ilay razana manga. Fa izany io ihany fa ohatry ny afafy izany ho ao amin'ilay trano e. Sa tendry tsy mba nahatsikaritra an'izany? Za moa dia tena gaga mihitsy tamin'ireny fiantsika ao ireny ko. Voadininy daholo ingery mama izay takatry ny masony rehetra tao an-tranon'ilay olona e. Andrekaka eo fa nisy inona e. Zany efa niditra tao toatrany tsy nahatsikaritra zavatra hafahafa izany mihitsy a. Fa hafahafa manao ahoana tokoa moa izany ilay retsy a. Dia tsy haiko manazavaza ry mama fa hafahafa fotsiny ny fijeriko azy a.
Sady na koa montsika ary tendry teo ianao aza nivoaka tany ivelany tany. Ohatry ny hoe misy zavatra tsy maty lolo izany na ny aminy na ny ao aminy. Savy Sa ahoana? mety hoe no le nandindiniany atary amin'ny famanginandry nentohino ngamba dia lasa tsy azo koa azy izy. Fa nga nisy an'izany koa Fa nandinika anao ahoana raha zanamanga ry lanja? Eno Eto koa moa mbola tsy nitantaraiko anareo. Zao efa hitako izy iny tary amin'ny famangina tary. Za nakanaka rivotra teo an-davarangana iny nijoro tery anjoro tokotany tery sady taona andinika zany. Zany ve? Tsy haiko aza raha efa ela izy nandinika teo fa voatsikarany za fa nijery tany aminy dia nahodiny ainga na ny masony. Taitra tapoka moa avy eo fa natsony tojo avy eo tsy tazako vetivety teo izay nalehany rehefa saika ny tojo momba azy mety hoe ianao lehibe voka angamba ny antony nahasarika ny masony hijery anao koa amin'ny maharenin-jaza azy ohatra na hoe tsy haiko. Renin-jaza ve aminao dia tsy efa zatra mahita vehivavy be voka ry tendry tsy efa leo aza. Dia asa rehefa ovaiko kely aloha ny resaka efa vonona tokoa ve zany mama hiakatra hiaraka aminay raha-pitso Efa napetrapetrako doliana ny raha ty Ay. Isedy kely atsatsimina saiko manara-maso amin'ny biby fopy sady mahandro sakafo rehefa mianatra izy manada. Mianatsaha koa Mety zany. Izy no efa nahazatra sy azo itokisana rehefa misy dialeako tapoka koa. Ny vary ao efa misy amin'ny kitapo. Ny vola midy laoka sy mipitsopitso indray efa apetrako amin'izy da Ay. Aleo fa hiezaka handefa amin'izy da koa zay raha ohatra ka hoe misy ilaina zay ry mama. Hiteo fetrehana amin'ny fahatongavan'ny vahiny kelitsika ty aloha zao no tokony loha laharany. Marina mihitsy zany. Herinandro sahady izay no nidinay avy any ambanivohitra. Salama tsara aloha ny fahatsapako ny tenako hatreto indrindra fa taorin'ilay ohatra nataony razana manginy. So ihany koa fa mba misy amamy eto nanala fahasahiranana. Efa lasa fahazarana izy tendry amin'izao ilay mandeha tongotra kely vao maraina. Tsy tonga dia makabisy avy hatrany izy rehefa mandeha miasa fa mandeha tongotra miaraka amiko loha. Amin'izay mba mifoka rivotra vao maraina ny manantanjateny indroana intelo isan-kerinandro eo. Efa vonona ve ianao ry lanja? Efa vonona re. Ohatrany tamin'ny talata teo ihany ny ataontsika. Za zany etsy amin'ny sampanana vao maka bus dia ianao kosa hatreo no mandray bus miverina mody mba tsy ho reraky ny dia tongotra be. Ka andao ary ndao. Mamo, lasa vetivety aloha zahay Endre anako. Zary azany sady mamanala be koa ato zany ka toa misy jiro mitsolopolopo manazava le efitra kanefa tsy tazako hoe aiza evitrina dia evitr'izako misy zavatra maro samihafa raha nitazako miantona amin'ny rindrinireny sy mipetraka eny anjoro-trano eny. Saronan-karona maromaro sy voan-javatra hafahafa. Toa mahazo zazakely mitomaso olona mandrotsorotsoko nefa toa tsy hitako hoe aiza. Aiza ary izany? Io ampovoan-trano io kay io ilay jiro mitsolopoloko fa misy olona manakona fotsiny.
Mimboako ty izy dia tsy tazako ny endriny. Saron-doha amin'ny lamba maintimainty ka sarona trano lamosiny iray manontolo. Ny fialoto tsy vaovao amin'ny sofiko e. Ary tsy mety mangina mihitsy ngela zazakely ritrorotsia izany e. Toa vao maika aza mitomany be fa iza ry olona io e. Aleo rangahana tonana moramora. Toa misy mitazona n'iza ny tongotra izany e. Andriamanitra, misy biby lava vaventy be miodivitra amin'ny tongotra ilany. Ay, retiko kay misy namany hafa be dia be. Andriamanitra, misanasana be mampatahotra reto vavany. Ay, vonjeo, vonjeo. Lanja! Vonjeo! Lanja! Oe, mama. Fa inona nahazo andry e? Tao sady tsemboka be ny miovokovoka. Eniko ny teniteny ndry mantsy teo farany niakatra mihitsy hijery. Fa misy inona e? Nanofo ratsy ary mama. Hoe naninona? Biby lava be dia be ary namatotra ny tongotro ny iray. Andrekaka eo biby lava? Ay, ao nge tantaraiko ao mamy e. Alefao ary e. Mama. Mama o? Ay, tonga ianao? Ay. Mbola sahirana kely napirina tato an-dakozia tato ho azy za dia tsy haika tseniko mihitsy e. Ary mba naharitraritra indray ny lanja izany androany e. Sa nisy dinale e? Nanararoatra kely anjery trondro atao laoka atoandro ary mama. Zany? Ay, dia ny amin'ny izany dia tongotra androaniko. Somary vizamizana kely ka aleoko nandeha siklôposy rehefa nody. Ay ve? Ay, fa mba karakaro kely ngery mama azafady a. Endasina atao mikarepoka tsara. Zany izao ny tsara ny vavako. Ianao nge ho tsy tokony hanao reraka be e. Efa laza foana hoe afaka mandeha miantsena na dia lavitra aza raha misy zavatra ilaina. Ndray mitorak'ry izao dia zavatra tsy misy raha tsy ary ampivoatsena be ary nefa nandehananao tany ihany. Rehefa mba samy voakany ihany kosa very mama tsy tonga dia vidiana izay ilaina. Mbola ianao indray ve niverina any nefa izaho izao mba avy any ihany. Eny e, mba tsy hareraka be andry ange no hitenenako an'izany e. Manjary be desiny tendreto ako. Eny ary rehefa misaotra ary mama. Ao fa arahako ny teninao a. Hony tokoa aretsy a. Ray volana mahery kely moa izany sisa no andrasana. Ie, amin'ny farany volana Jolay. Efa hamarana amin'ny volana Jona manko sika ty koa. Hitako ery ty paoziko mitazana voalohany-jafy kely kokoa. Kely sisa dia taizany SILAKINIAINA kely bebe ranety e. Vavy kely izany manko ny voalohany-jafy ny mamy. Ary aiza koa ary izany misy azy izany e. Toa mangina be sady maizomaizona. Ohatran'ny hoe lalantany nge izany hitrahany tongotra izany e. Matsiaro tena ho tena vizana izany ka ohatr'ireny nandeha tongotra efa ora maromaro ireny mihitsy. Fa makaiza ary ty lalana ty izany e. Lalana tsy dia vaovao amiko loatra nefa. Ary iny ndretsy aloha retsy. Ao edy niana tsara. Andriamanitra, fasana. Izay vao tadidiko. Lalana makany amin'ny fasan-drazandry tery ty lalana ty.
Oay, ay nofo ratsy ay rendrika teto ampiandrasana sakafo atoandro teto marina le fomenatsy ravina inona naitra teo Andriamanitro fa ino ty maninona ry azany to mandeha raha be sanatria ve mety jaza tena mila manatona hôpitaly mihitsy zao dia zao ka mama fa misy inona retsy efa vita koa le loka ranao ndry manatona mihitsy lomameto ka misy inona ary ino reto andrekakio tsy haiko fa maninona ianao ry zay mahazary mama tsy mety mijanona ngely raha andrekakio fa nahoana tokoa ary alao manko malaky netana fa sao teraka to ato ihany ndry ka tonga dia andeha siklôpositsika na taksi hamonjy hôpitaly zao dia zao ao fa atsoko tendry ao homanao ingana nentana ary mama inary ty mahazo aty Andriamanitro kay ny silaky ny haiko ny tena tahorako ampio re zay raiko ampio zay fa ahoana tsara hoe ry mama aizy lany zao araka le efa lazaiko anao tamin'ny telefona teo ihany nandeha ratsy nijanona izy ary tsy maintsy nahitra bloky ny didiana eno raha araka ny filazan'ny dokotera teo dia tokony tsy mbola ho teraka lanja na le zaza omamanty tsy mbola mivonona an'izay hivoaka akory ka tsy maintsy ndroso tamin'ny fandidiana ihany sady no le raha be dia be tsy nijanona sy verobe loatra enjany zany ato misy any lanja molo matory io izy eny tokoa mbola tsy lefa nga manery le anestesiko ary ny zanako ay SILAKINIAINA tsy maintsy nampidirina couveuse izy satria teraka tsy ampy volany ay mbola misy tsy tomombana tsara hono ny toe-batany mbola tsy mahavita miaina tsara amin'ny tenany ihany koa izy fa tsy maintsy nasiana oxygène ay dia teraka tsy ampy volana tokoa moa zany ny zanako ve nieritreritra tamin'ny voalohany hoe mety fotoana tokony nahaterahany ihany zao fa nareo ohatra ny disokajy fa disokajy ahoana sady farany volana jonany le lazandrazana manganareo dia io izy teraka io kanefa rehefa nanao fizahana tany amin'ny dokotera dia tsy tokony mbola ho teraka mihitsy ho le zazakely zany mba gaga tamin'le tenin-drazana manginy efa nahita n'le zazakely zany mama tamin'izany nanatitra fanafody sy fitafiana ho azy teo dia nanahoana izy ry mama izy aloha raha amin'ny ara-batana azo atao hoe nofosana ihany raha ampitahana amin'ny akamaroany zazakely ao na dia hoe tsy ampilanja aza fa zao tokoa efa manomboka sady angeo amin'ny fividianana fanafody ho an'ny zazakely na ho an'ny lanja efa misy reçu tsy latsaky ny 5 sahady azy zao efa nitondra vola mihitsy azy zao ka so ihany koa fa efa nisy tahirina angoninay manokana hoe hoentina hietrehana amin'ny fiterahan'ny lanja ay ve fa zao efa niezaka ny anjo an'ny zokovaviny lanja ihany mba hoe anampy amama zany tsara koa zaniko dia hiaingany tamatavo ony ry zareo dia zany hoe hiaingany izy rapito zany nyreniny mantsy mbola tsy dia salama tsara koa ay efa nampandrindresiko ihany aloha ny tany tanàna mety ho avy eo koa ny tojo mivady ay tsara zany ry mama ndry jere ty lanja tena mbola reraka be ndry tena mampalahelo ahy ry ty zanako marina tsy tiako resahana amin'ny akory ny resaka henoko tamin'le mpitsabo stagiaire teo iny
hoe ny zaza teraka fito volana ho mbola misy fanantenana kokoa ny fahavelomany raha ampitahana amin'ny zaza teraka 7 volana. Eo amin'ny fahafito volana hono ilay zazakely efa azo atao hoe vonina hiatrika fiainana ety ivelany. Fa rehefa miditra amin'ny 9 volana dia misy zavatra miovandray ao anaty vatana ka sarotra ho azy ny ainy ety ivelany raha amin'ny fotoana iny izy no mivoaka. Mampalahelo. Telo andro sahady izay ry mama no nandreko teto amin'ity fandrinan'ny hôpitaly ity a. Telo andro koa no nidiran'ny SILAKINIAINA kely couveuse. Afaka mandeha mitsidika azy ao tokoa nge hoantsika rehefa andriam-pianarana mamindra avy eo e. Ie, sady ora fisokafan'ny couveuse ihany koa rehefa avy eo e. Tena ontsa ny foko ry mama mahita azy ao anatin'ilay couveuse. Tsy azoko atao kory ve na mipofo na mamina azy eto atratrako fa kitika ihany mba azoko atao amin'ilay izy tsy mbola azo avoaka eo amin'ny toerana voavoatra manokana iny. Manana fanantenana fa tsy maintsy ho avy ny fotoana ahafahandry hipofo sy hamihina azy e. Tafiditra iny ilay tabile fotsy sy satroka fotsy dia mifikira tsara amiko ndry. Izay ka ndry mahasosotra kely anie ity zanako tadasiny ity e. Ary ilay bakiraro sy satroka mavokely feno sarina foana anaovandry ato. Mahontsa kely ery no mahita an'ity tanana kely nefa matitsindro ny fanjaitra sahady ampidirana sérum. Fa reto ratsy any aloha dia ny amin'indray ny nafindry. Eny tokoa, somary lavalava ratsan'izay mihitsy itendry. Ny fanondro tongony aza lava noho ny akibe tongony. Ie, ilay tanany avokany kely ity koa dia tena nitendry nafindra. Jere mama nge e. Mitsikery sady mandinika rehefa nikitiako ny faladia tongony. Maly nefa atao mitomany. Mila mazotomana foana koa SILAKINIAINA kelinay a. Amin'izay miakatra foana ny lanjandry fa tsy mety noatran'ilay tamin'ny maly. Tsy mitsaha vavako ho andriny eny. Enjany ity fandehanam-bola ty amin'ny hôpitaly ity ry tendry a. Mitsirika oatra amin'ny fikorinan'ny rano. Vao 5 andro izay no toeran'ny SILAKINIAINA tao amin'ny couveuse dia efa nahafeno fonosana vitsivitsy sahady ny rosy ampanafody. Na izany aza miasa saina loatra amin'izany loky a. Manana finoana fa tsy maintsy hivoaka tato izy raha sitrapon'Andriamanitra. Fa nanahoana tokoa aloha izy tamin'ilay sy mamaleny tsidika azy teo iny e. Mavitribitrika matetika ny fahitako an'ny SILAKINIAINA kely ao aloha e. Fa tamin'ity androandroany ity kosa atao mitady ovi-hevitra sy fanantenan'izany ary tendry a. Fa nahoana ka? Tena tsy haiko ry tendry a. Miramira nendrika ery aza nge ny fahitako azo maly ariva e. Ka androany izy toa maly mihetsika fa avy izany e. Izany ve? Somary mangamangana ihany koa ny tena sady hita fa tena reraka. Mbola tsy nahita maso an'izany hoe fiposahan'ny maso androizany akory ity SILAKINIAINtsika ry tendry dia efa mizaka ny mafy sahady a. Aza mitomany ohatrany hoe moa e. Hitomany ao koa nge ahy e. Ilay maso no mibanjina teo toa te hampita hafatra izany. Fa hafatra ahoana ry lanja ha? Hafatra mahonena ry tendry a. Rehefa mivakiako ilay hafatra miafina tao anaty maso kely no mitsoloako dia toa te hilaza hoe
Kilatso tantiko tsona roneny efa niady tsara. Ahoana tsara? Fa mba inona ary ny tia lanja ho tenenina amin'izany? Nitsomoramora hatramin-dranomasoko mihitsy aza ange teo ampitserena azy. Tsy zakako nijery azy maharitra ka nasaiko ny soromama ilay blouse fotsy fanao rehefa miditra ao ary lasa nivoaka avy hatrany. Izany? Toa somary gagagaga ihany azy mama tamin'izany fihetsiko izany. Asa raha mba nahatsikaritra izay hitako teny amin'ny endrika SILAKINIAINako izy raha tsy. Enjana izany. Tendry Ahoana kiry malalako? Iriko raha atao baty SILAKINIAINA tsy asiana takandro. Fa inona ny antony nanapahanao hevitra vetivety teo momba an'izany nefa e? Afaka atao batisa foana ange SILAKINIAINA rehefa mivoaka soamantsara ny couveuse izy e. Sady tsy hanahirana ve izy izany a? Ahoana ny fomba ampidirana pasitera ao? Reny aza ny fianakaviana tsy avelan'ny mijery ny zaza mihitsy raha tsy hoe tantananao miditra ao ihany koa. Ary tendry tsy maintsy atao baty SILAKINIAINA. Raha tsy izany mety ho neniko mandrakizay. Fa inona ny tena mahazo alanjo io ry tendry a? Toa tsy miteny tsy mivolana fa manga no hoany sy misentosento lava fotsiny no ataony. Tsy katro fa hatramin'ny tsidiany any SILAKINIAINA tao amin'ny couveuse malariviany nanomboka nanao ohatr'izao izy io. Dia tsy haiko mazava ry mama. Izaho mieritreritra hoe misy zavatra manindry ratsy azy ngamba. Nefa mety ho fanahiana diso toerana ihany koa nefa ny azy a. Ny sainy koa ngamba no alefany lavitra loatra e. Tsy afeniko aminao aloha ry tendry fa na zaho io koa aza toa vaka ihany ny saiko niatrika an'izao a. Na zaho koa aza ry mama. Tsy vanina ny tsy hitomany ihany aho indraindray nefa mbola manana fanantenana foana fa hivalo mivavaka e. Tsy maintsy hivoaka ny couveuse salama tsara SILAKINIAINA. Engane anaka. Raha ny momba ny lanja mantsy a. Tsisy dia misy atahorana intsony e. Fa le zazakely izao no tsy mbola ahafahantsika mody. Fa mba ahoana tokoa izy ry zareo tamin'ilay hoe fanaovana batisy e? Efa niresaka tamin-dry zareo tady tokoa ary mama. Nisy mpitsabo afaka mampanao batisa hono ao ary afaka atrehan'ny ray aman-dreniny tsara le izy. Tsy haiko raha izany tokoa ilay antsoina hoe batisa kamena fa izany mantsy ny fomba nilazandry zareo azy e. Nefa raha ny fahalalako azy a, izay olona efa ambavahoana fahafatesana no anaovana an'izany. Aleo atsotsika fotsiny hoe batisy e. Dia raha oviana hono nanaovana azy ka? Rehefa fotoana tsy azo hitsidiana iny hono ny ao amin'ny couveuse dia iny no anarotantsika anaovana azy e. Tsy maintsy mampilaza antsika eo ry zareo rehefa vonona ny amin'ny zavatra rehetra izany e. Ay tsara kosa izaniko. Fa le ry izao lanja eno an'izany. Mety ho foana amin'izay koa ny alahelony e. Fa tsy maintsy ho ampandrenesiko ngamba ny any am-piasana raha azo iangaviana mihitsy amin'ny tsy hiverenako androany hariva dia hita eo e. Ataovy re izay mety anako. Vita soamantsara ihany ilay batisa. Toa voafafaty eo ilay ranomasina montony tavako. Hitako miverina ho miramirana endrika tokoa ndry hatramina havitany iny batisa iny a. Nga vita ny endrika ihany fa ravoravatra ny amin'ny ady fanahako mihitsy ary mama. Anisan'ny lalana tafidiran'ny zaza iray ao amin'ny fanjakan'ny lanitra mantsy ny batisa e. Raha araka ny finoana kristianina izany. Herinandro sahady izay no nidirany tao. Way, saika adiniko tokoa retsy a. Misy lisam-panafody vaovao miempitsabo indray reto ka rehefa mivalo ny analizy nataon'ny zareo farany teo dia
izay vao manapa-kevitra amin'ny fidianana azy reto na tsy e. Raha pozitiva izany ny valiny a dia vidindreo fanafody ireo, fa raha negativa kosa dia ajanona. Ay, fa raha negativa ve izany ry mama ny valiny dia midika izany fa tokony efa hivoaka amin'izay ny zanako. Dia raha pozitiva koa nefa dia mety midika fa mbola tsy tomombana ihany ny fahasalamany. Apetrako ampelantananao reriraiko ny ain'ny zanako iny a. Mety ho izay tokoa angamba. Fa tsy le mpitsabo mpanampy ny resaka tamiko teo ve io mikopa-tanana miantso ahy io e. Dia mivaly sahady izany le analizy natao teo. Sa mety resaka hafa. Aleo anatonako eo mivetivety mihitsy loka. Fa misy inona ry mama? Tovarina eo amin'ny varavarana eo ty ianao? Andeha anatona kely an'itsy mpitsabo mpanampy itsy vetivety aloha izaho e. Ohatra ny antsawa mantsy izy teo. Mety momba n'ilay fanafody hovidiana angamba e. Vetivety a. Andriamanitro, ahoana ny fomba ilazana an'izao vaovao mampalahelo sao an'ny lanjy e? Tena tsy ho vitako ka. Aleo resahana ilay mpitsabo mpanampy teo dia izy ihany no asaina mampahafantatra an'izao an'ny lanja. Hitendry koa ahoana? Ahoana ny fihetseham-pony raha ary an'izao? Tompo, omeo fitoniam-po ireny zanakao e. Indrisy ry zafikeloko mahantra. Fa tena ahoana loatra e. Ny zanako, ny SILAKINIAINA. Nahoana ireny nalaina sahady ny zanako e. Tsy rariny e. Tsy rariny ry mama. Izay ry lanja. Nazantsiro ny nonondreny sy ny hafanana eo an-tratran'ireny izany sange tsy mbola niaina akory e. Okizay zanako a. Ny akanjo Okizay e. Ny akanjo tsy mbola nisy nanaovana. Ny fianakaviana ry zara raha nisy nahita azy. Okizay ry lanja. Izay ry no anjarany e. Vao nanomboka ny teniny fotsiny ilay mpitsabo teo dia efa azo koa tsy hanavetrany fotoatiny resaka. Na dia nahodinkodiny ny ankavia sy ny ankavanana teo aza ny resaka. Okizay ry anako. Okizay anakisany a. Niezaka nampitony fo sy nampahery tena fotsiny andreny tao iny sady nivavabavaka hoe kanemba ho diso ny eritreritro. Ay, inona tokoa. Maherezana izy mivady a. Enja, dia sitrak'Andriamanitra sy lahatra avy amin'ny tokoa velesiny hijalin'ny mpanompony sy hitondrany fa horipo ohatran'izao a. Aza miteny ohatr'izany rery tendry a. Tsy rariny. Efa nanao izay ho azy natao ihany anie tsika e. Izy manome ary izy koa maka. Tsy mora angeza mamoa zafikely voalohany izany e. Zanako ry mama. Tsy ho hitanay intsony izany ianao ry SILAKINIAINA kely. Nefa vao herinandro monja izay no sinao teto anilanay. Na dia hoe tsy nianoka fahasambarana arak'ilay mba nofinofisina nandritra n'izay fotoana izay dia mbola nala-tena foana hoe sady tsy maintsy tonga koa izany fotoam-pahasambarana izany nefa indrisy e. Le antso ny mama teo aho hoe mandeha naingana aty amin'ny hôpitaly dia efa ohatran'ireny izy na nakenda ireny ny tendako na angidy telona mihitsy ny rorako e. Vo henoko fa tena lasa tokoa SILAKINIAINA dia ohatran'ireny hoe miampitsindro natsy maranitra sady lavalela ireny tao mifoko tao. Andray SILAKINIAINA Tsy hoe manamaivana izao akory raha laza izao fa tokony fikarakarana azy amin'izay ngamba no tokony ho heverintsika. Enjana letsa ry tojo. Marina ny anotojo e. Sady tsy tokony hajanony aloha koa mantsy izy e.
miandry ny taratasy sy ny avin'ny dokotera hony sisa dia afaka mimody mitondra ny razantsika tonga dia midinina ireo toto sy tendrana tanàna mitondra ny silaky ny aina kely a teo tsy ho tanto foko mbola hita azy indray rehefa tonga any tsy fantatro hoe nahoana fa tsy mbola vonona koa nanao veloma azy raha mety aminareo mivady tonga ange dia tsy maninona raha izao atoandro izao ihany za sy tendry dia midina ny tanàna raha alina ihany izy dia azo alevina tsy maika be loatra ve zany ry seha tsisy fotoana hoe mba hipetrahany ao an-trano akory zany ka mbola aza atao hoe zazarano ange io ry tendry tsy afaka tehirizina na apetraka maharitra izay no antony antsondry zareo azy hoe tsy nety le zaza fa tsy hoe maty nefa arakaraka anareo ihany io ka sosikevitra fotsiny ny ahy iny ndana ry tendry hoento izy efa azo alainao amikoveo zao no le zaza zao dia zao hoe efa tiana terindry zareo ty le taratasy dia mahafitaratsy anaka izay le fomba fitenehana tena tsy levo mivavoniko mihitsy natolotry ny malaimisaraka groupe anareo teo ary ny fizarana voalohany tamin'ilay tantara mitondra ny lohateny hoe SILAKINIAINA dia ampeny ny toko izay rararabe manantsoa na itokina sy Landry Steven novelomy saloy tsiry niaraka tamin'ny iray tovo ary ainasoa nandray fiosonana totosa tovo andriambololona studio ny brod amin'ny heriny anio ny fizarana faharosaty farany ny fotoana ny tantara eto amin'ny RDA